Miobeo ny Jehovah ary tany rehetra, manompo ny Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa no hatreny amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Ivavaka isika tompoko. Rainay masina any an-danitro, fantatray fa manatrika anay eto ianao amin'izao ora masiny sabata izao. Fa izay kosa, ampiomany ny fonay mba ho vonina natrika anao, mba ho vonina natrika ny seza fiandriananao, mba ho vonina andre ny feonao. Ngatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Amin'ity andro sabata maraina ity dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray no tahin'Andriamanitra tratra izao andro izao. Ankehitriny dia manolotra ny araba ao antsika ny fiangonana rehetra ary izahay mitarika fotoana ihany koa dia manolotra ny araba ao antsika. Eto Ampendohana dia andeha ho atolotra ao antsika ny mpitarika fotoana amin'ity fanompom-pivavahana androany ity. Ny nitondra ny vaky teny salamy tamintsika teo dia ny loholona Mose Justin Ratsimbazafy. Ny hitondra ny vaky teny amintsika eo kosa dia ny loholona Sylvain Solomenjanahary. Ny manarakaraka zeo ny hitondra ny vavaka fiankovana dia ny loholona Solonalaina Rahalamboaritsimba. Ary ny hitondra ny fanompom-pivavahana ny fanatitra sy ny ampahafolo amintsika eo dia ny loholona Dina Tsirolalaina Sandinirina. Ary ny hitondra ny toritenin'ny ankizy amintsika indray amin'ity androany ity dia Nampoina Rajaona Arisoa. Ary ny hitondra ny toriteny lehibe amintsika amin'ity androany ity dia ny pasteur Mamy Rakoto Arjona. Dia mirary sabata mahafinaritra sy feny fitahina ho antsika tsirairay avy indray ary amin'ity androany ity. Ny nanolotra ny mpandraharaha teo moa zany dia ny loholona Herilala Ravelomanantsoa. Ka andeha ho fanoizantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira 5:30.
sendranao tomany manarina rapotraka nohony onjatany ohira hira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjinao irao ilay mpiambina miaisy mitandro naitana misakamina na alinanandro ohira hira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjinao iraiko fa maharitra ny fitiavanao mitaona ho anandanitra oninao mandrakiza ohira hira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjinao ankehitriny dia manasantsika andray ny baibolitsika ka maky ao amin'ny Efesianina 5:5 Efesianina 5:5 ary ao amin'ny Matio 5:20 ny andininy fa voalohany ka hatramin'ny 17. Matio 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Efesianina 5:5 ny andininy 2 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo dia nalorany tena no fanatitra sy fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy antsika. Matio 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanoharana ny amin'ny Virjina 10. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjina 10 izay mitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenan'ny mpampakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendrena avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamantona alina dia nisy ny antso hoe indri ny mpampakatra mivoamba hitsena azy, dia nitsangana ireo Virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe sao tsy ampy ho anay so anareo fa mandehana mankany am-mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjina teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Hotaina ny teny asoantsika rehetra. Andetsika iaraka hivavaka andohalika. Andriamanitra rahainay izay any an-danitra, midera sy mankalaza ny anaranao izay noho ny fahalebiazanao, ny herinao ary ny voninahitrao. Mangataka anao mba hamindra fo hamela ny tsy fahataterahanay tsy fahamendrenay rehetra. Mangataka izay mba hadiovina amin'ny ran'i Kristy ireny ka ny fahamarinany no atafina ho anay tsirairay avy. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao niterezinao anay tao amin'ny famindramponao nandritry ny enemana tratra izao sabata izao indray. Misaotra noho ny fikarakarana ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny dia mangataka aminao izay mba ahazo ny fitahiana manokana avy aminao amin'ity sabata ity,
andray ny fanamasinana avy aminao ihany koa. Mankatika aminao mba hitsinjo manokana ireo tsy salama, mba ho sabata fanasitranana ho azy ireo ty sabata ity, ary samy azo ny anjara fitahiana avy aminao ny tsirairay avy. Raha iaino ny teninao zahay, aoka ny fananao no hitoetra anatinay zanay mandray izany, ary ny fananao ihany koa no ampiteny ireo mpanomponao mba hitondra teny soa mahafaly ho fitaizana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka ny fampopavana rehetra izay atao mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ihany koa. Misaotra anao izay no ny valim-bavaka rehetra omenao, satria Andriamanitra mpamaly vavaka ianao, Andriamanitra tompony fahefana rehetra ihany koa, fa amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Zao sika dia tonga amin'ny fampompivavana ny ampafolony izy fanatitra. Milohan'izany nefa dia manasanao hanomana ny fanatitra izay efa nomaninao ilay tokantrano ary hanao vavaka mangina. Vavaka ataontsika amin'izany dia ny fisaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay namonjy antsika, ary mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay ho ataontsika. Vavaka mangina isika. Ny numéro toko 7:7 dia mivaky toy izao: fa hay ny voalohany teraka rehetra amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, tamin'ny andro namelezako voalohany teraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako azy ho ahy. Miankohaka amin'Andriamanitra amin'izay ananantsika rehetra isika, satria niaro ny haitsika izy. Isika rehetra dia samy mahatsiaro ny nitondran'Andriamanitra any Josefa sy Maria, ary tsaroantsika ihany koa nitondran'i Josefa sy Maria any Jesosy zazakely tao amin'ny tempoly izay 3 andro taoriana nahaterahany. Fantatra aminy hoe fanolorana any Jesosy izany tantara izany, ary izay no arahan'ny kristianina maro ankehitriny. Tamin'ny fotoana efa nandaozan'ny Israely any Egipta no niandohan'izany fomba fanao izany, ary nandritra ireo loza 10 no nahafatesany lamatoan'ny Egiptianina rehetra, ary narovan'Andriamanitra kosa tamin'izay fotoana izay ireo lamatoa ny Israelita. Ho fahatsiarovana izany dia anolotra ny zanany lamatoa rehetra ho an'i Jehova, ny ray aman-dreny Israelita rehetra, ary anao fanatitra mifandraika amin'izany izy ireo. Arakaraka ny fahari-piainan'ny mpianakavy no anaovana ny fanatitra ho zanak'ondry herintaona na voromailala anankiroa izay atolotra ho fankasitrahana sy ho fanokanana ilay aina navotana. Ankehitriny ny ry hava-malala dia mbola mamonjy aina ihany Andriamanitra amin'izao andro iainantsika izao. Mbola tanora tokoa i Erika,
raha nahatsapa ny fomba izay nomen'Andriamanitra ny ainy. Nandritra ny fialan-tsasatry ny fahavaratra dia nanadio irony fitaratra lehibe ny trano misy rihana 3 ireny izay no asa nataony. Ary ninona moa zavatra niseho any amin'ny 20 metatra any ambony any no toerana anaovany an'izany asa zany, nefa tsisy fitaovana fiarovana ho azy. Zavatra niseho dia nisy loza nitranga taminy, nisy rivotra mahery izay nitsoka ary saika nilatsaka avy teny ambony teny irika. Ary teo no nahatsapany ny fiarovan'Andriamanitra azy. Ary noho izany dia nifidy ny hanolotra ny tenany hanompo ilay mpiaro azy irika. Ny aina tao anatin'ny areti-mandringana izay nahenika an'izao tontolo izao ihany koa isika ary afa-malala. Namono olona tapitrisa maro izany areti-mandringana izany. Mbola velonaina nefa isika ka manana antony izay maro be izay tokony ankasitrahantsika an'Andriamanitra. Raha manao fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fitondrana ny ampafolony sy ny fanatitra ianao, izany hoe fanoloran-tena zany amin'ity androany ity, dia andeha isika aneo ny fankasitrahantsika ilay mpiaro antsika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay, namezanao anay ny Jesosy Kristy izay namonjy anay, izay miaro ny ainay hatramin'izao. Misaotra ray noho ny fitiavanao anay, ko ankehitriny dia manolo tena izay ho fanoloran-tenanay dia mahakasitra ao izany mba ho anitra mampofona enatrehan'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Fanolorantsika ny fanatitra sy ampafolony dia ataontsika ny hira fa 700. Amen. Tonga ho an'ny fotoana natokana ho antsika indray sika raikizy ankehitriny melohan'izany anefa dia andeha ataontsika ny hira ora mamy.
Falindray rakizy tondra tantara ho antsika amin'ity sabata ity. Tantarana tovolahy anankiroa mpinamana be izay no hoentiko amintsika androany. Mananamana ve sika? Mino fa mananamana daholo ny ankizy kely tsirairay avy. Jaka sy John ny anarany ireto mpinamana ireto. Dia nisy fotoana izy ireto tsy maintsy andeha izy ireo. Andeha hamakivaky tany efitra iray izany. Dia rehefa niaraka teny an-dalana teny zareo, dia niresaka. Dia rehefa niresaka ela be teny an-dalana teny dia nisy resaka izay tsy nampifanaraka anazy roa lahy. Dia nanomboka mifamaly izy ireo. Dia nanomboka niakatra ny feo. Tesitra mafy Jack dia mifelahany mafy be mihitsy ny tarehan'i John. Dia tena tezitra kosa aloha John kanefa nieritreretra kely izy hoe namako tsy foko ve dia sanamelaka tamainana. Dia rehefa nieritreretra teo izy dia nalainy ny ratsan-tanany dia nanoratra teo amin'ny tora-pasika izy dia nisoratany teo ny alahelony hoe nofelahany Jack izay namako tiako indrindra androany. Dia nanohy ny diany izy ireo. Tsy nisy niteny intsony teny an-dalana fa nangina. Dia reraka nefa izy ireo satria nandeha teny amin'ny tany efitra. Dia rehefa nandeha elaela zareo dia nahita an'ilay ataontsika hoe oasis. Haintsika ve rakizy ny dikan'izany? Ie, izay ilay eritreretintsika izay mihitsiny. Toerana kely fakanaina izy ireny rehefa ohatra any amin'ireny tany efitra ireny. Dia misy rano, dia misy zava-maniry, mahafinaritra be mihitsiny. Dia efa satria rehefa makany amin'ny tany efitra dia mafana be mihitsiny ny andro. Dia indro zareo fa nahita an'ilay rano. Dia lasa zareo nanapa-kevitra hoe andao ilomano adino ilay sorisosy ilay ady teo. Dia lasa izy roa lahy nandeha nilomano. Dia rehefa nilomano tao zareo nefa dia ina ozy nareo nitranga? Saika maty andrano tao i John. Dia navotany Jack nefa nanina moa izy teo? Namelaka tamainana azy tamin'ilay tany an-dalana zareo. Dia nefa ny Jack indray namonjy anazy tamin'izy ilay tao anaty rano saika maty teo. Dia no niakatra avy tao anatin'ilay rano izy ireo dia naka vato indray John rakizy. Dia ina ozy nareo nataony? Nisoratany teo amin'ilay vato indray hoe navotany Jack ilay namako tiako indrindra androany. Dia gaga rakizy i Jack. Gaga be mihitsy izy dia hoy izy mantsy John hoe fa maninona ozy izy tamin'ilay ianao nofelahako dia nanoratra tany amin'ny fasika ianao. Dia rehefa navotako indray ianao dia nanoratra teto amin'ny vato. Dia hoy rakizy John hoe satria ny zavatra mampalahelo anao dia afaka fafany reny. Dia izay ny antony nanoratako an'ilay izy tany amin'ny fasika satria ho voafafany rivotra iny soratra iny mandalo ihany ny alahelo kosa izy fa ianao namako foana. Fa ny soa natao kosa dia ranketinao am-po satria maneho fitiavana ireny. Dia izany ny antony nanoratako anazy teo amin'ny vato ozy izy John satria tiako iraikitra sy ho tadidin'ny olona rehetra fa nanavitra anahy ianao. Sika koa rakizy nisy mpanavitra fantatsika ve izany? Ie, Jesosy. Jesosy ilay naneho fitiavana tsara indrindra tamintsika. Andeha anie sokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesiana 5:1-2. Efesiana 5:1-2. Rehefa hitantsika rakizy dia andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo dia nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy atsika. Mino rakizy fa haneho fitiavana isika amin'izao tontolo feno fankahalana sy faharatsiana izao. Dia hitantsika tsirairay avy Andriamanitra hiaraka hivavaka isika hamarana antsika n'izay toriteny izay. Vavaka isika. Andriamanitra ranay tsara indrisany an-danitra, sotranao izay nanomezanao anay ny teny iny. Ampio izay mba ankizy haneho fitiavana hamanodidina anay amin'ny tontolo misy anay tsirairay avy.
dia mba aiany eo izany fitiavana izany izay mba ho marika fa efa nanolotra izany fitiavana izany ho anay ihany koa ianao. Mba ho zaza endry mandrakariva izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. zay ara ny toriteny ho an'ny ankizy a melohan'ny irosotsika amin'ny toriteny ho an'ny rehetra kosa dia manainga ny antokopira atsika anolotra hira anankiray a anomanantsika ny fanahintsika sy ny saintsika hiatrika izany toriteny izany. Ry havana malala isaorantsika Andriamanitra noho ny teniny. Andre ny teny avy aminy isika zao amin'ity androany ity ary inoko fa hampahery anao hiteny aminao amin'ny fomba manokana Andriamanitra rehefa hanaraka ny afatra avy aminy isika. Ilay fady sopanantenana faratampony melohan'ny resantsika an'izay loha hevitra zay dia asaiko ianao mba anondrika ny lohanao hikipy fa hivavaka isika hangataka ny taridàlan'Andriamanitra. Rainay any an-danitro, anokatra ny teninao izahay, mangataka anao mba hanome anay fahazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Gatako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, vahoaka ny fanantenana isika. Satria nahoana ilay Andriamanitra topoitsika dia atsoy ny soratra masina hoe Andriamanitra ny fanantenana. Ary ny Baiboly, hitantsika amin'ny Romanina 5:12 zany ny Baiboly dia voalaza fa nosoratana izany mba hananantsika fanantenana. Vahoaka ny fanantenana isika fa tsy vahoaka ny fahadisom-panantenana. Misy fahadisom-panantenana nefa niseho ao amin'ny soratra masina izay andraisantsika lesona mba tsy hahatonga antsika ho tratran'izany fahadisom-panantenana tahaka an'izay nahazo azy ireo izany, fa mba ilay fanantenana no tena iorina ao amintsika.
Inona moa ny atao hoe fanantenana? Ny fanantenana zany a dia fahazona antoka fa ny zavatra iainantsika izao tsy ho io foana akory, fa mbola misy tsara lavitra no io zay miandry antsika. Ka na inona zavatra miseho, na inona zavatra mandalo, dia mahazo antoka fa mbola ho avy eo, azo antoka tanteraka, mbola ho avy eo ilay tsara lavitra no izao zavatra zay miseho zao. Ary dia izao no voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:11 zay isotonantsika lesona avy amin'ny fahadisom-panantenana vitsivitsy zay ho resantsika eto. Korintiana 1:11 ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika zay niara-ny faran'izao tontolo zao. Misy zavatra niseho teo amin'ny tantara voarakitra tsoratra mba ho anatra ho atsika, mba hahatonga atsika isika ilay vahoaka ny fanantenana tsy ho tratra ny fahadisom-panantenana tahaka ny zay nanjo azy ireo. Mpanompon'Andriamanitra anankiray isotonantsika lesona tratra ny fahadisom-panantenana izy, dia tsy iza zany fa ny mpanjaka Solomona, mpanjaka ilay endry indrindra, mpanjaka ilay nisandratra ambony indrindra, fa teo amin'ny fanandramany niaraka tamin'ny Andriamaniny, ilay Andriamanitra ny an-danitra, ilay Andriamanitra ny Baiboly, dia nandalo fahadisom-panantenana izy, na dia mpanompon'Andriamanitra aza. Zao no vakintsika eo amin'ny Mpitoroteny 2:1 sy ny manaraka rehefa nijoro vavolombelona izy. Hoy izao anakapo, aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana ianao, ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana, kanjo indro zava-poana koa izany. Fampidirana ny amin'ny fahadisom-panantenana nahazo azy. Raha vakintsika eo ambany io izay anasako anao mba handinika azy manokana, dia nitady hafaliana tamin'ny fahafinaretana izy, zay heveriny mba takatry ny sainy hoe fahafinaretana, ilay olokendry indrindra araka ny fanambarana. Nitady fahafinaretana tamin'ny alalan'ny filibana, ny sakafo, ny fisotroana, ny divay ozy ny voalaza eo. Tady fahafinaretana tamin'ny fahavitana zavatra goavana, tena zavatra zay heverina fa raha mbola misy olombelona mahavita an'izany dia mba hanao mihoatra noho izany zany ny tao am-pony ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity. Eo amin'ny 14, nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanim-boaloboka, nanao tanimboly, nanao namboly hazo fihinam-boa samihafa, sy ny sisa. Dia zao ny fanambarana eny amin'ny 9:7. Mandingana antsika eo amin'ny 9:7. Dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema, ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny rin'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary izany no anjarako avy amin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indreo zava-poana sy misambo-drivotra foana izany rehetra izany, fa tsy nisy nahasoa taty ambany masoandro. Rehefa nandany ny herim-po, ny fotoana sy izay rehetra mety ho takatry ny sainy, nandany ny fotoana nitady ny fifaliana, ny fahafinaretana sy ny sisa ity mpanompon'Andriamanitra ity, dia izao ny fehi-kevitra nataony tany amin'ny farany hoe tsisy nahasoa, zava-poana sy misambo-drivotra foana izany. Rehefa malala diso fanantenana izy, raha araka ny fijerin'olombelona dia hoe nanana tombontsoa izy, zay rehetra nirin'ny fony, zay rehetra notediaviny. Raha mba mety ho tafatenitsika hoe raha mba izao no afaka nanao an'izany, angamba mety ho zao nataoko. Rehefa malala fahadisom-panantenana no vokany, ary ny soratra masina dia mampitandrina antsika amin'izany. Voasoratra izany mba ho fananarana ho atsika. Fahadisom-panantenana faharoa, zao no voasoratra ao amin'ny
Matio. Vakitsika ny Matio toko fa 9. Matio toko fa 9. Fanambarana nataon'i Jesosy vitsivitsy ny amin'ny ilazany ny afatesany. Nampiomana ny mpianatra ny amin'ny afatesany Jesosy. Toko fa 9 dia vakitsika ny 9:20. Hatramin'izany no vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka ampijaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia hovonoiny ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Toko fa 7, 2:20 sy ny 2:17. Ary nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe ny zanak'olona efa atolotra hoe eo an-tanan'ny olona ka hovonony, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy, ary dia nalahelo indrindra ireo. Toko fa 20, Mateo toko fa 20, vakitsika ny 2:17 sy ny manaraka. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna dia ho elohy no ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony fiomehezana sy ho kapohiny sy ho ombony amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy. Na dia teo aza nefa zany fampiomanana intelo metaona nataon'i Jesosy zany dia hitantsika ny zavatra niseho liko toko fa 4:20. Fanambarana ny zavatra niseho tamin'ny mpianatra. Rehefa maty tokoa Jesosy dia lasa niverina tamin'ny fomba fiainany taloha, fanaony taloha ireo mpianatra. Dia izao ny voalaza eo amin'ny 2:20 mpianatra no niteny eto. Nefa nantenainay fa izy no ilay hanavotra ny Israely. Ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany namanay na averhevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa izay nilaza fa velona izy. Eo amin'ilay 2:20 ny mpianatra dia nantenainay fa izy no hanavotra ny Israely. Dia ozy hoe rehefa avy eo nisy vehivavy nandeha nakany amin'ny fasana na averhevitra anay fa tsy hita tao amin'ny fasana izy, fa efa nitsangana hono, fanambarana efa nilaza Jesosy fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Rehefa tsy hitan'ireo vehivavy ny fatin'i Jesosy dia mbola nilaza ny mpianatra fa tena verhevitra izy amin'io andeha eny an-dalana, andeha hody hiverina amin'ny fomba fiainany taloha, ny asa fanaony taloha, ny asa mandrarahany, ny zavatra rehetra ny ainany talohany izy nanolo tena ho an'i Jesosy. Satria nahoana? Satria diso fanantenana. Nanantena izy fa Jesosy ilay ho mpanjaka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary handrava ny fanandevozana izay nataon'ny Romanina. Rehefa malala, lesona ho antsika ihany koa izany. Efa nampiomana ny Tompo, kanefa ohatra ny varim-bariana, ohatra ny tsy naheno mihitsy aza izay fampiomanana rehetra voalaza ny Soratra Masina, izay taridalana rehetra efa nomena tamin'ny Soratra Masina. Anika lay hevitra tao am-pony, lay fanantenana tao am-pony, fanantenana izay raha ny tena izy efa nahitsy ny Soratra Masina, dia nefa rany diso fanantenana, fady so mpanantenana goavana. So ihany moa zany fa na i Solomona na ireto mpianatra Jesosy reto mbola tao anatin'ny fotoam-pahasoavana, Andriamanitra mbola nanamboatra azy, namerina azy indray. Solomona rehefa avy tratra ny fady so mpanantenana dia ny zavatra fantatritsika farany amin'ny tantarany dia izao ny voalazany ao amin'ny mpitoriteny toko fa 12 dia ny andininy farany indrindra, andininy fa 13 sy 14. Ary rehefa reza ny rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra
dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra. Ny ova nanitsy ny fiainany mpanjaka Solomona ary maniry ihany koa izy mba hanitsy ny fiainantsika isika. Fa misy fahadisom-panantenana lehibe anankiray izay hofitiniko fohy dia fohy. Fahadisom-panantenana lehibe, izany no ilazan'ny mpanoratra rehetra an'izy io. Rehefa nandinika ny soratra masina, ny faminaniana, ny vondron'olona anankiray teo ambany fitarian'ny Ngai William Miller, natsoina hoe Millerita io vondron'olona io, dia nahita izy niainga tao amin'ny Daniel 9:4 hoe rehefa afaka 720 andro dia diovina ny fitoerana masina. Dia tena nananteny izy ireo, ho avy Jesosy, ho dioviny ity tany ity. Tany no veriny fa ity tany ity ilay voalaza eo. Ary rehefa nijerena ilay fe-potoana ara-paminaniana dia nanomboka tamin'ny taona 757 talohan'i Kristy, izay nivoahan'ilay didy hanavaozana indray an'i Jerosalema. Io ilay fanombohana, marina ny fahitandrareo n'ilay fanombohana. Hita zany fa eo amin'ny taona 3,740, 4,740 tapitra ilay 720 andro, 720 taona ara-paminaniana. Dia nananteny izy ireo fa ho avy Jesosy tamin'io fotoana io. Tonga ny taona, tonga ny andro, nisy aza vondron'olona mihitsy nahita hatramin'ny daty hoe 20 Oktobra 4,740. Tsy tonga Jesosy. Fahadisom-panantenana. Diso fanantenana satria efa nanambara ny tompontsika hoe tsisy mahalala na ny andro na ny ora. Fa nahasoa azy io toe-javatra io satria voamaika nitarika azy handinika misy kokoa ny soratra masina. Teo zany nahalalana fa ilay Daniel 9:4 720 andro zay vao diovina ny fitoerana masina, dia ilay fitoerana masina any an-danitra, ilay naseho tamin'ny Mosesy, ilay naseho tamin'ny Jaona, samy nahita azy tamin'ny fahitana izy ireo. Ary dia nanomboka eo ilay fotoam-pitsarana mpamotim-pitorana any an-danitra. Ry havana malala, ny fahadisom-panantenan'izy ireo dia lesona ho antsika fa mbola nisy fotoana nahafahany niomana. Ny tena fahadisom-panantenana faratampony dia ilay nivakiana tamintsika tao amin'ny Matio 5:20 teo. Tantaran'ny Virjina 10, ny dimy tamin'izy ireo endry, ny dimy tamin'izy ireo adala. Adala satria nanahoana? Nananteny izy fa ho isan'ireo izay hiditra ao amin'ny fampakaram-bady, kanjo ay tsy izay ilay izy. Efa nampiomanina izy ny amin'ny fiomanana, niomana izy saingy tsy ampy tsara ny fiomanana. Dia izao ny voalaza amin'ny Mateo 5:20, 1:12 rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjina teo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Ilay Virjina 5 adala tonga izy 12 fa izy kosa namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany 17 koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amin'izay fotoana izay tsisy fotoam-pahasoavana intsony, fa raha diso fanantenana eo dia fahadisom-panantenana mandrakizay ny vokany, ary fahaverezana mandrakizay. Ry hava-malala, ina mahasamihafa n'ilay Virjina 5 adala sy 5 endry? Samy Virjina, samy madio fitondran-tena, samy nanana fanala, nanana ny soratra masina teny an-tanany, fampianarana madio avy amin'ny soratra masina, fa saingy ny anankiray tsy nanana solika fitaiza dia ny fanahin'Andriamanitra. Tsy nanana ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana malala, Jesosy dia nilaza hoe mangatà ny fanahy masina dia omena ianao. Ny tompony hitahy antsika rehetra, tsirairay avy, mba ho isan'ireo izay handray ny fanahy masina isan'andro isika, mba tsy ho tratra n'ilay fahadisom-panantenana faratampony ohatran'ireo Virjina 5 adala. Tahinin'Andriamanitra ny isika rehetra. Amen.
melohan'ny andraisantsika ny tsodrano ary a dia andeha ataontsika ny ira fa 4:30 ira fa 4:30. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra. Maniry izahay mba ho isan'ireo izay vonina rehefa ho avy ianao. Tsy ampy tompony ny omana fotsiny satria ny teninao dia milaza fa mbola mety ho tratra ny fahadisom-panantenana ihany izahay. Ampio izay Andriamanitra mba ho tena vonina. Ampio izay mba tena anana ny fanahinao masina aty anatinay. Mba ho programam-piainanay isan'andro ane ny anolotra ny tenanay isan'andro eo aminao raha vao mifoy izay dia mba izany no ataonay lohalarana ary indrindra ny angataka ny fanahinao masina mba hitoetra aty am-ponay dia mba ho tempolo ny fanahinao masina tokoa izahay isan'andro. Hitahy ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao ane ianao ka hiaro azy ireo. Ampamirapiratra ny tavanao aminay rehetra izay mitsahatra mandritra ity sabaty ane ianao ka hamindra fo aminay. Hanandratra ny tavanao amin'ny taranak'olombelona rehetra ane ianao mba tonga ny tsirairay avy hamaly ny antso dia mba ho isan'ireo voantso sy voafidy izy ireo ary mahatoky ary dia hanome anay ny fiadanana ilaina panantenan'i Kristy hoe ny fiadanako nomeko anareo. Tononona isangatana amin'ny anaratsoan'i Kristy izany vavaka izany. Amen.